Omenao tombonao no mbola fany mivavaka ary tsy tsatra hivavaka aminao zay, tsy tsatra hiantso ny anaranao hitady ny tavanao. Ankasitrao manokana indray tompo ty fotoanandroany ity misy izy voro manatitra eto aoka ny voninahitro sy ny fahasoavanao amin'ny fiainana. Sy trano ndraiky koa ny fony io ny fisainana ny fijeriny ary mety ezenao ampianatra na hiteny aminay ny alalany hafatrao. Ka sy manokana ny fonay Jesosy ahy, ka sy ny fananay miasa eto amin'ny toerana ity ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mazotoerana antsika. Alléluia. Miarabantsika rehetra soa amizao tapany fahatelo amin'ny fivoriam-bavakantsika izao. Ary minao fa izao tapany fahatelo izao andraisanao hery avy amin'Andriamanitra, andraisanao révélation, andraisanao fitahina. Mbaraboka eny ndraiky ianao mitahin'Andriamanitra ny ianao hoe. Amen. Angambotsika dia hianatra andresy ireo karazana sakana ny amin'ny fahombiazana. Mandresy ny sakana amin'ny resaka fahombiazana. Tadidira fa anisan'ny zavatra tanjon'Andriamanitra voalohany amin'ny fiainantsika kristianina dia isika mbo modely, isika mbo feno fahombiazana, isika mbo tahina mba hahatonga ny olona ilaza hoe mpivavaka zany mety karan'izao, mba ohatranao zany le ataon'olo modely amin'ny mpivavaka. Mpivavaka raha miresaka hoe mpivavaka dia ianao zay no atao modely. Mampalahelo raha mananisany averiveriko eto foana fa tsy tsara me zahanao raha lazainao hoe mpivavaka foana. Nefa tsara manazy valom-bavaka nany re mandeha. Mitovy amin'olo hoe mamboly foana fa tsara manisambotra na indraiky. Io titre mpivavaka io nefa dia iadivan'olo zay kristiana, zay mpanompon'Andriamanitra, zahay zao tsisy vara ny tompoko. Raha andeha tenenin'olona fotsiny ianao hoe maventy ahy nefa anao maia. Le tianao zany le tenen'olo hoe maventy ny mitroko zay hatrany raha anao lazainao fa mpivavaka nefa tsy mahita fahombiazana. Eo atopoko anao androany ireo karazana sikry vitsivitsy ahafahana mandrava sy mandresy ny tsy fahombiazana. Amen. Ny minona zavatra tonga ho fiainanao misy fahavalony daholo. Zavatra rehetrarehetra eto ambony tany ity misy fahavalony daholo. Ary indray dia tena mahagaga fa ny zavatra rehetra eto dia tsy maintsy misy foana ny contre. Mamboly ianao koa dia misy biby ndraiky mihinana ny voly. Mitady vola ianao misy kakamola. Manao zavatra anankiray ianao misy foana ny ohatrany hoe contre ny. Raha anao zao mba te hisantatra ny fiainana, misy olona tsy faliny ny fisanatanao, ka misy fahavalony ny zavatra rehetra. Ny fahavalo voalohany mila jerevanao dia ny tegnanao. Io no isan'ny manakana anao io tegnanao io. Maro ny olona tsy mahafehy tena, mahafehy fiainan'olona, mahafehy toeram-piasana fa tsy mahafehy tegna. Ny afantaranao fa tsy voafehinao fo ny tegnanao io, tsy vitanao mampandro izy. Everinao mbola zaza anao ko misy olona ampandro anao. Anao ve mba vita mandro? Misy olona tsy problème aminazy na tsy mandro 3 jours 4 jours. Fa mety izy andeha hivavaka olo. Andeha hivavaka e? Ny tegnanao ny fahavalo voalohany. Raha misy za iny ny fitahina tonga aminao voalohany dia hivatananao. Io zay ny fitahina mameny tompo anao io. Voakarakaranao ve? Voafehinao. Andriamanitra nanamboatra olona tsy nanamboatra vola miaraka tamin'olo fivatanao ifoana ny namboarana. Ary voasoratra anaty baiboly hoe nitanjaka ozy no nivoako avy tao kibon-dreny. Dia nitanjaka ozy mialako eto. Donc zany samy nitanjaka ny olona rehetrarehetra. Fa ao kosa ny mahay mikarakara an'ilay fitahinany ny tompo azy. Matetika resako eto zany. Vatana anao gasy raha zao tsy voakarakaranao vady vazaha raha angatao. Verinao vazaha zany mahakotaka ranonao dia. Tompo omeo vazaha. I vatana gasy tsy voakarakara vazaha daholo ny Andriamanitra.
Io zany agnisan'ny zavatra anankiray. Amin'io tegnanao ihany koa, zavatra anankiray mila manokatra ny sainao, manakana ny fahombiazana, matetika dia laninao daholo izay rehetra tonga aminao. Hohaniny daholo. Misy olona hoe voadiram-bola dia lany. Ary ny anaran'ny vola io mantsy tsy vola tsony fa ilany. Maro ny olona mihinam-bola fora anatinao. Tsy mamanana kapasité hampiasa vola, tsy mamanana fisainana hampitombo vola, fa handany vola. Aragana jereo fa tsy vitsy ny olona izay miandry karama foana izy amin'ny fiainana, miandry 30 jours. Fa tsy mba misy zava-tsapa mba hidiram-bola ho anazy fa karamany ihany mba hidiram-bola ho anazy. Tsara ny karama. Fa zany laza aminao fa misy zavatra be da be, misy sorsa be da be, dia tokony tahina Andriamanitra anao iny amin'ny fotoana ianao mahavita mifehy ny tegnanao. Tsy voatery karama ihany miainanao, mety afaka ianao ahita fidiram-bola hafa. Misendraka mba mikarokaroka, misendraka mba mazoto ampitombo ny olombelakany. Io no isan'ny problème ny Damaseba rehefa. Lasa nahantra Damaseba satria nohaniny hatramin'ny zavatra tsy tokony hohaniny. Rehefa misy vola tonga ampelatananao, dia fantaro fa misy tsy tokony hohanina anatin'izy io. Tsy jiaby zay no hohanina daholo. Misy amin'izy io mba tokony hanampianao ny mahandro. Misy amin'izy io tokony hanaovanao asan'Andriamanitra. Misy kosa dia natao ampiasaina. Tain'i Jesosy anie ianao. Iny Adama dia hohaniny daholo. Tia tegna zany riavany Adama. Mba hianao fehezina ny tegnanao. Mandana reseo zay zavatra hitanao fa tsy mety amin'ny vatananao. Raha tsaronao no izy foana zany tetinao amin'ny famoahana. Ny amin'ilay rangahy anankiray efa himbalo izy no champion du monde amin'ny resaka fitenena violon. Violon zany le raha karaha gitara le tendrena kely. Efa himbalo izy no nahazo champion du monde. Dia fa raha tsy zakan'ny olona tsony fa dia mahazo ny olona nahontany anao. Ino loatra secretnao. Satria maro ny olona mangarena zao tontolo zao mahay raha. Fa magnino raha mose io no himbalo. Tsy mba himbalo ny fanelanelana fa himbalo ny sesy. Tamin'ny ty, tamin'ny manaraka, tamin'ny jusqu'à famboara tao. Izy foana champion du monde. Dia rehefa nataon'olona interview izy dia ozy izy mantsy olona teo. Za manokana ozy ny secret mianatra mba ny défier ny tegna. Za ozy izy ny défier ny tegna. Nyaoto izy dia tsotro, nanana fahazarana be da be za ozy mitana sainy teo daholo ny fahazarana. Za ozy tia violon. Fa tsy tegna nanana ny performance nitadiavako tamin'ilay violon za. Satria mbo maraika ozy ny andro, lasa za ozy manao dosy, lasa za ozy magnadio tokotany, lasa za ozy mikarakara sakafo, ary ny sakafo. Efa vita ozy rehetrarehetra zay za mbo mandramo violon. Fa rehefa teo champion amizay za ozy tia farana, ireo zavatra ny veriko atao voalohany no nataoko farana. Fa le violon zay tiako azahoana champion du monde no ny raisiko. Mitsangana ambony fandrena zao dia efa violon ny raisiko. Nataoko faharoa ny diosy, nataoko fahatelo ny mandro sakafo, ary nataoko farany ny mihinana. Hatramin'izay ozy izy mihinana ny nataoko voalohany, fa le violon zay tiako zao vokatra tsara nataoko farany. Maro amintsika vokatra tsy fahaizantsika mifeny tegnantsika, dia tsy haintsika ny zavatra mahasoa, tsy haintsika manavaka ny zavatra mahafinaritra, ary tsy haintsika mijery hoe inona mamparoso. Misy ny zavatra anaty teny moko ravaka kely. Misy ny zavatra mahasoa, misy ny zavatra mahafinaritra, ary misy zavatra mamparoso. Mahasoa zao no manao doso. Mahafinaritra ny sakafo, fa tsy mamparoso. Fa ny mamparoso ny rangahy, tonga dia le zavatra tiany, le zavatra tadiaviny no napetraka nanana laharana voalohany teo fiainana. Eny zao tena metraka fanontaniana aminao, dia tsy voatery mivalinao, fa valeo any agneritreritra ho any. Inona ny zavatra mba ataonao voalohany mba mifoaka mba mifandrenana. Zavatra zay jereo tsara fa ireny zavatra madinidinika ohatrany hoe ataonao tsinitsinina reny mamaritra ny fiainanao. Satria ny tena fiainana dia miaina fa ny zavatra mahazatra anao.
ny résultat mpiainana dia vokatry ny zavatra, vokatry ny fahazaranao zay ataonao foana. Inona ny fanaonao no ny fomba no ny fandrinana. Reo zavatra vitsivitsy reo mijerery tsara. Satria zao zavatra tsarovy a fa arakaraky ny itiavanao ny tenanao io no ahafatenena. Misy olo no tia tena, ny nanjy foana. Tsy mafantatra ny hafa zany fa ny nanjy foana. Zay zavatra mety amin'anjy foana fa tsy mba mijery zay inona mba mety amin'olona. Zay ry avana tonga ny Jesosy laza ao Baiboly amin'ny Deutéronomia ao ten'Andriamanitra milaza Deutéronomia 8:18 hoe fa tsarovo izy Jehovahandriamanitra ao zay manome anao hoe mahavoreregny. Alleluia. Alleluia. Io sady mamorona fanekena sady mampitangana. Ny sasany ndray afaka matetika ny namany no tsarono voalohany. Raha voatahin'Andriamanitra, Andriamanitra no mitahina azy. Fa raha tonga ilay fitahina, namany no tsarono voalohany. Na isaotran'Andriamanitra be raha tsy ataony sasany. Ary io anisan'ny toetra ny olombelona io. Ny olombelona mahavita miantso anao agnatin'ny moana efa misy zavatra anao. Agnatin'ny ray volana izy miantso. Ary ahitanao ataoko hoe 40 peine morte. Vao azo nefa iny zavatra namenao anazy, mbola anao ndraiky mampatsiaro anazy azonao marao. Vao renao ve le zavatra, ohatra hoe mba nangataka fagnampiana aminao izy. Fa anatin'ny moana nantsony foana hoe mba ampio. Nalefanao taminazy tamin'ny vola na Airtel Money na Orange Money le zavatra, fa tsy nantsonitsony anao. Anao ndraiky après une semaine mbola nirany antso azy anao. Moazo momento ro nale. Asa fada. Marka mo kara manahirina do. Iya, ra sa tatet. Azo. Ny olona zany mahavita mangataka anatin'ny herintaona fa tsy manana force isora anatin'ny 5 minutes. C'est ça l'homme. Ohatran'izany atsika reo. Mahavita atsika ohatra hoe mangataka zavatra amin'olo hoe mba ampio za, ataovy an'izao za, mba ataovy an'izao ry, azonao iny zavatra iny, adinonao na misaotra. Ka tsy vitsy ny olona atsasana fandrika amin'ny zavatra salan'izany. Da hitoko ianao Amen. Alleluia. Alleluia. Ny olona mpiazakazaka mahay tsara an'izany. Fa na hosehotra azy izy ny tenany tsy raha iny mihitsy. Mahavita mampiorona ny tenany iny izy. Mahavitanao hoe mampiorona an'iny. Misy fotoana ianao mety misy vola manana moyen fa tsy voatery vidina daholo ny zavatra rehetra tonga. Fehezo ny tenanao. Ny sasany tsy mazaka mahita dram-pandrena vaovao. Mahita dram-pandrena dia te hividy foana. Vao mahita maheno izy hoe misy raha mora ry, dia fa tsy zakana sainy mihitsy maheno hoe mora. Ohatran'izao bazary mahita izy tomaty 10 000 kilo, dia misy mivarotra 7 500. Na dia efa manana 10 kilo ary izy an-trano, te hividy an'ry 7 500 ry satria tomaty mora. Nefa ilay zavatra efa tsy ilainy. Vao maheno fotsiny izy hoe mora, dia efa tsy zakany saina. Efa tia moka vola izy. Izy anefa zay mitenanao. Mba tsy nevokely zany ndraindray. Satria mba azavety atao iny dolo mora raha marobe mba mora moko izy. Tsy voatery rehefa mora ka hoe tsy maintsy vidina. Mafantaro ny zavatra prioritaire. Mba jereo hoe urgent ve le izy. Mba diniho hoe tokony atao androany ve le izy. Da iny Jesosy ianao a. Amen. Mitenanao. Mba efa dinihinao ve izy io. Teboka faharoa manaka na tsy fahombiazana dia ny fandanindaniam-poana. Maro ny olona mandanindany foana. Naka famoarana zay za tetondray ihany mba tsaronao a. Misy amintsika reo a tonga ao an-trano anao voky tena tsy mahalany tsoa. Mbola namitaninao mivadinao ohatra hoe mbola ampimo tsisy anaovana anazy sony tsisy lerampilo hoe voky loatra izy. Ivoky ny trano nefa ianao mbola vitanao nangataka vola 50 000 tamin'ny madamany. Mba mety 50 000 zany mba ataoko anaty pôsy. Anao le voky be tsy nalany tsony. Tonga tao loloto amin'izay io fa misy mivarotra composé.
dia tsy zakanao mihitsy tsy hipetraka eo ihirina composé satria nao nefa zatra isaky maraina tsy maintsy mihinana composé na voky salamina ahoana zany izy tandramo composé fo ataovy bebe sakay izy dia sivoranina lany raiky mbola nanampy mandeha natsiry niany taby mety volovoloana ranony da misy tao kada naraiky eto kaminy mandraindraiky mbola natsiry ranony izy ke marivariva tsy matsiry ranony fitiavana rano nasoko fo karaha io zay tsisy maharatsy azy fa mba dinihana kely hoe izany ve ny tokony ataoko nandeha koa izy tanan'olo tary nahita olo mivarotra jus ininana jus cola miaraka amin'ny citron zao misy atody zao no agnatin'ny jus cola dia 12 500 zao ny baolina raiky nefa raikitra izy mihinana an'io tonganao ndraiky koa izy nahita godrogodrony martinety jusque lany 50 000 vinitra mizy tonga andrano misy olo manao beseka ta mamalakakarinany beseka ta andeha agnary 50 000 amin'ny WC izy mampaseka an'izao anao zany tsy voafeny ny tegna nefa izy ty androso io ane miainga amin'ny zavatra kely ohatran'izany zay tsy voafenao kay le izy miteraka résultat ratsy amin'ny fiainana ohatrany kely zany 50 000 zany itsisy dikany zany izy no hoe inona koa moa zay 50 000 par rapport amin'ny karama kosambola fa jereo ny fomba nandaninao anazy fa mampiseho endrika tsy fahaizanao fehitena anao zay voky be aby tandrano tsy nalany tsony nandaninao le vola nefa mbola hanina ihany raha mba zavatra hafa nandaninao anazy mba mety nahazo rariny any anao sakafo fa tsy lany avy tantrano tao tonga tarinao satria nao misy vola dia tsy maintsy mivola zay le hoe fandanindaniko mba mianaranao fa nay jesosy arangely avany izy zao no nanamboatra n'le mofo nampitomboan'le mofo 5 sazanandroa izy en personne mpanao fakagana fa vakeo ny John natoko fahenina le faroviny fo John 6:12 fa hoy jesosy hoe angononareo ny sisa tsy lany jesosy zany dia ola mahay mitsitsy amin'ny sasany hoe ataoko agnatina andambo azy izy fa hoy jesosy hoe angono izy ny sisa tsy lany mba tsisy ovely misy olona ravana tsy miasa nefa mividy tomobily lafo be tsy anasa nefa magnenjika lamody tsy vola hely miditsy fa raha tiany atao amin'ny vatany io tsy raha moramora magnenjika lamody ny atao amin'ny raha ndana jereo vanregny olona ohatra hoe andavanandro izy ampy anjareo 1 kilo vo mahazo vola izy tonga 5 kilo na ondray mandeha isanandro eo izy mety mahampy anjareo vara 7 kapoka vo mahazo vola tonga 10 kapoka andreo ondray mandeha ary tsy maintsy lany raha anao zazo madiniky le miboliboligny raha tolo kibo tsy mahay mitsitsy tsy mahay mba hoe mifehy zavatra fa tsy maintsy lanilaniny fotsiny zay tonga aminazy eo tsy maintsy miady amin'io ianao zay anao vao tafavoaka miady amin'io tegnanao miady amin'ny filana miady amina fanirina tsy zavatra irinao fa tsy maintsy ho azonao misy zavatra iriny fonao fa tsy mety aminao ohatra ataon'ireny tanora aminay ka tianambady reny zanao vao tsy namokanitro ndraiky hoe vadin'olo sa tsy vadin'olo raha nitroka fo zanao nahazo an'le mahay courant mamporafesiny amin'io medabe ny olona manana toetra raty sanan'izany zay mila miova ary io miainga amin'ny zavatra kely everinao fa tian'io ireny no mamaritra ny fiainana mba ifanidininao ve ny zavatra madinidinika amin'ny andavanandro mba ifanijerevanao ve hoe enao ve sodenao le karazan'olona tsy mahazaka poketra mora zany na mitana ndita bazary besaka sa fa mijerena sansaka
izy ny lazatamianao faradesatsekate hoe tsy maintsy vidinao. Ary misy dia mampirisy olo hafa ankoatra tsisy vola ary koa zany vidiko poketra ro dia mora. Io olo tsy te vidy poketra fa tiana mindrana retina ananjy koa. Mora izy zany koa occasion tsy mahikarakara-zay karakakatare. Ohatra moa ilay tsy mandehandeha tsara rotina. Ohatra ny mividy bazary be ao tsy mba mitany aby maro ny tara-bolany zay tsy maro. Efa mividy foana. Mandandany foana. Anisan'ny zavatra anankiray koa manarana tsy fahombiazana ny fahamaikamaika. Maika. Raha vao zavatra hoa na olona mangataka ranonao ka maika izy tsy modina. Ny olo maika matetika mandaina. Tsy misy raha mamaika anazy dia mandaina izy. Dia anao andaingana. Izy tsy misy dossier fenona nombe farany. Farany. Tena farany. Ohatra izy hinambola aminao dia lazay fa maika be olo ilana ny vola. Fasa fatiko raha filako maika anao ndraiky dondomina io karaha le olo nagnindregna. Maika anazy tsy kajiny ny raha anazy fa anao tadiavino maika karaha ananjy koa. Ny maikamaika rehetra matetika misy fitaka foana mati. Raha zavatra vidigna zany tokony azo jerevana tsara, azo dinihina tsara. Fiara-miasa zany tokony zavatra afaka dinihina tsara, azo jerevana tsara. Fa tsy hoe maikamaika. Hamina versena zao dia zao. Hoe vola fa maninona zao dia zao. Maika. Maika. Io no problème ny Josefa io. Josefa dia maika hitantara ny nofony tamin'ny rahalahy. Jerevana zavatra nazo anazy. Fa lasa fahavalo ny rahalahy izy. Tsy vitsy amintsika ireo maika ny tantara ny projetika manolo. Vao nisy lehilahy nanjeny foana dia fa tantaregny olo jiaby. Natana secret na manangano bonjour anazy io. Olo jiaby amin'tany elo matana secret. Miaraka makizay. Olo vao nagnano bonjour dia fa miaraka olo zay. Maika. Efa atao amina story any sarany olo. Dia moa dia atao hiriny rahalahy trana. Moa dia izy igny atao dia anjaranao manontony. Sady sarany inga basista iny dia atao agnatiny. Aza fantatra amin'io. Maika. Maika. Ang taligid, nagkikinuso, di mo lang may kano yun. Si mamamu siya ang naragoza sa natin na may si mamamu. Rabuul labit sa nang propose affaire no, na fapesang ko, kung may magalasuk na sarabig, itat diturtin niya. We ambat kini may karete, mis pita, mis lenga, mis spamari. Jadi cara ko sa Bible ni zavatra rehetra tia ambany masoandro dia samy amin'ny fotoana. Dikazana za maika fa miandrasa ny fotoana. Misy fotoana atao hividianana zavatra. Ohatry hoe maika hividy zavatra. Misy fotoana natao andinihana. Misy fotoana atao hifaliana. Misy fotoana atao hitomanina. Amin'ny fotoana. Zany raha vao anao miresaka aminahy hoe maika karaha volaninao atsika fa tsy mifagnaraka ity. Raha moaizaka fo manao fo. Efa aloha ilamina. Mekimekinao zany mbô sy ndakoronareo any. Fa sy ndesinao aminahy. Toko anjany na magnaraiky zay vigitra izy angezy zany io. Efa tsotra kely na maleko anazy. Iko raha mazafady makonjeny fa maika ny reo izy tao. Mba ilaiko maika koa raha mba ilaiko maika. Zao taminazy ndesa ndakoronareo maika anao. Za vilemo zay. Saka oleo. Naleko taminazy izy. Naleko taminazy. Za ko vokatra aminao koa mizao dia tsy naleko koa. Ny olo mpikatrano matetika dia io ny forceny agnatina famaikamaika. Ny lalahy mandenga maika. Maika dia mbony fandeha.
Ny lehilahy mpamitaka ny olo tsy mpiaigna anaty fahamarinana dia ivony maika. Le avy reo am'tanimana akekinao sao dia mbola maika zatoy izy io. Ay avao koa iaban'ny davilo. Ay zatoy izy. Ay tompo ianao. Dia niteboka magnaraka ny fanahina manahy. Mataky sao dia arary, manahy sao dia lozan'ny vadiny, manahy sao dia anininy, manahy. Fitaovam-piadiana ampiasainy devoly io raha tia handrava kristiana izy. Afeno ny fanahina ny anatinao any. Manahy ianao sao dia hoafakasy. Manahy ianao sao dia voelikiliky ny fiarahamonina. Manahy sao dia sarabady. Manahy sao dia izao sao dia fanahina. Io anelina zay ny marika 11:21. Na izovo izy laza mety enolotra io mifindra mianjerana ny ranomasina ka tsy hahanahana ao am-pony. Le miahanahana ao am-pony avao dia manahy. Tegna dikany manahy. Betabe ny olona manahy sao dia tsy hisy vola. Manahy sao dia tsy ety ny zavatra atao. Na dia mbola tsy nanomboka azy. Fanahina. Teboka anankiray manaraka manakana ny fahombiazana ny fiainan'olo anankiray dia ny fahatezerana. Io anisan'ny zavatra anankiray mila ianaranao fehezina ny fahatezerana. Mbola leo aby ianao tsy mahay mitantam-bola zay tsy mahay mifehy fahatezerana. Mba ianaro teny anie manomboka androany. Tadidiko miaraka ny voyage taman'olona zay zany dia ameteniko foana chaque fois miresaky teny zao hoe mba mianara ho aho tsy manometsiny olona. Raha anao te hiala anaty fahatezerana zay ataovy exercice. Mianatra tsy manometsiny olona. Fa matoa misy zavatra mitranga nefa tsy maintsy misy part de responsabilité nao foana anatiny. Azonareo hoe zany? Matoa misy zavatra misy seho ny fiainanao. Misy anjaranao. Ary matetika nanarako vady zany rehefa mampianatra de couple regny za eto. Raha vao misy soa problème anaty tokantrano, aza maika manometsiny ny madamanao, aza maika manometsiny ny ramoseinao, fa mba jerevo ny anjaranao anatiny. Matoy miakatrafo mety misy zavatra efa ela be nasorena anazy koa. Matoy mamaly anao foana tsy mety manaraka zay raha viteneninao. Misy zavatra tsy tiany koa atao. Mila mijery an'izay zavatra zay ianao isanandrosanao. Inona ny anjaranao? Ohatra raha misy miady agnatina tokantrano, tsy décision ny raisiny, tsy fanapahan-kevitra ny raisiny, fa andraikitra ny raisiny. Andraikitra ny raisiny. Inona ny andraikitra tokony ho raisinao? Raha maditra ny vadinao, misy andraikitra tokony ho raisinao, fa tsy hoe misy fanapahan-kevitra mila raisinao. Tain'i Jesosy ianao. Io no anisan'ny sorsa tsy nidiran'ny Mosesy tany amin'ny tany Kanana, fahatezerana. Tezitry Mosesy ny avy. Tezitry Mosesy. Ary ny olombelona raha vao tezitra, feno hevitra be dabe anatin'ny lohany. Misy amin'ireo hevitra tsara, fa ny ankamaroany kosa dia hevitra ratsy. Ny hevitra azo anaty fahatezerana ny 90% dia hevitra ratsy. Ka raha anao zany ny olo fahatezerana foana, dia malahelo zany laza aminao fa feno hevitra ratsy ao anatinao. Zay rehefa zavatra nataon'i Mosesy raha vao tezitra izy, vato fisaka zay misy ny lalàgnan'Andriamanitra ny teo aminy, fa noho ny fahatezerana dia natontony tambony tany le vato ary niparitana. Ny fahatezerana io miasa io. Mitanjo ny fahatezerana dia niatonga ny olombelona anankiray tsy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mahay tsara ianao ny fahatezerana. Agnatin'ny ray andro impiry ianao tezitra. Misy revana zavatra io na teny mafy io, na teny mora io, na teny mandratra io. Rehefa ianao misafidy tsy ho tezitra dia tsy tezitra. Satria ny fahatezerana safidy. Anao mihitsy no misafidy ny tezitra, anao raha tezera koa. Anao mihitsy no miteny anao ndao tsy mitezitra. Fa tsisy
misy test ho azy izy mifaovo tapany aminy dia teny straight. Non, c'est pas possible. Fa décision ny fatezerana. Nandray fanapahan-kevitra ny tezitra ianao. Misafidy ny tezitra ianao. Fa tsy hoe tezitezitra ho azy. Mety tsy haiko raha nazo anazy zany na benibeny koa. Tsisy olo benibeny koa. Misy zavatra atao miraisinao hoe alao ty mba avadika ho lasa fatezerana. Tainy toby ianao Amen. tainy Jesosy ianao Amen. ka manomboka androany raha misy olona teteny mafy ianao mianarana mamaly anazy mora. Aminao zany azy matandrinesina vao mataova menina fo. Raha misy olona te hivazavazanao anao aza miteny mihitsy afodiva varona. Na tezitra be karamora ianao aza maneo réaction. Fa hitanao fa resy ho azy ny fanahy. Satria ny fatezerana fanahy. Ary zay zavatra zay nahatonga ny Jesosy nampianatra hoe reseo nareo amin'ny soa ozy ny ratsy. Reseo amin'ny soa ny ratsy. Raha misy olona te hivazavazanao mianara mamaly mora. Na vady anarana na zanaka na rahalahy na lehibe mpampiasa. Raha izy mitabataba mangina. Raha mamaly dia eny tompoko ny avalambiny. Eny tompoko. Fa raha olona mitabataba anao dia anao koa mitabataba. Ny fiafaranareo nao fa dia tsy fantaka. Fa raha mianatra ianao mivazavazanao dia namaly mora anao. Tsy manana force intsony le fantaka. Satria ny zavatra tiaran'olo tezitra moa dia izy vazavaza. Dia ny zavatra takiny. Izy valena. Fa raha vao ainao tsara ny fefatezerana zay ny fomba fifezerana azy mamaly mora. Amen. Amen. Dia misafidiana ny anginana dia tetiteny ary mangina. Misy ane zavatra resan'olo anao mampite hivazavaza fa minitra anao misafidy hoe mangina zany. Satria avana ao anaty fatezerana misy foana atao hoe teny tsiarana. Tsy hoangonao lasa. Ary misy obolany be tsy misaraka zay hoe raha ozy koa fa tsy tagnany molobe tena tsy tagnany molobe n'olo. Misy atsika raha vao tety tonga dia miteny zavatra. Igny zavatra niteneninao igny tonga jusqu'à ny Paris igny. Igny zavatra niteneninao igny tonga jusqu'à ambany volonareo agny igny. Igny zavatra niteneninao igny tonga jusqu'à amin'ny rafozanao agny igny. Ary ny impacte an'igny sarotra be aminao magnasitrana. Izay hoe mba hianarana rehefa tezitra fehezina rehefa tezerana. Raha misy olona mivazavaza anao mamaly mora. Raha misy olona te hitabataba afody vavatena. Miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ho hitanao fa ho resy ho azy. Ny zavatra misy nefa rehefa mandeha tsy zany. Fa raha mivazavaza antsika ny vaditsika dia tiatsika hivazavazana. Misy fotoana zany amin'ny famoarana zay raha anao koa za zao mandeha any mialakin'igny na dépôt agny anao dia misy kivà ny vovobe. Wala vao mitsofoko amin'ny lala machine keo anao dia va izy kivà. Andalo bazary dépôt anao mbola vigny feky fa raha anao be ozonao koa hoe raha mampantanao fa kivà zao mivovo anao olo tsy mitovy nareo. Lalambenao koa tohizo. Avelao izy anao ny fanaony. Ka ny olombelona na samby olombelona raha tsy voatery mitovy. Tsy mitovy zavatra fantatry. Tsy mitovy zavatra nianarana. Ka raha maneho ny fasony aminao izy, aza mianatra ny fasony. Fa se hoy ny fasony. Reseo amin'ny soa. Ndananao mba te hiavana amin'ireny olo mananaby aminao reny ameo zavatra izy. Pastera. Anao mirazomena. Amegna zavatra an'igny ndraiky izy. No, meo zavatra izy. Tadidiko vao nanangana an'ity asan'Andriamanitra ity tsika. Misy olona zay raha manaratsy atsika foana ataona. Tsy atoroko anao hoe zoro. Halana ane zany. Vao mareny Pasteur David dia halana. Pasteur David dia halana. Dia ndray mandeha amin'izay zany malady après-midi. Mentamiko pino jiaby. Tamin'izay tsika mbola nivavaka tany Melville, hôtel Melville. Nao atsika na ny fanatitra ho an'ny fahavalo. Zany io tsy anarana tamin'io.
Raha azonareo atao zany magnanova faran'izay betsaka faty misy olona andeha nateritsika anazy. Nangolo ny raha igny le arizato regny mbola andeha natakalo manao arizato regny navadiky 5 000. Natambatambatra nahazo natevitevy hitama. Ena andeha natery reka aminazy. I vavanina fodiny igny e! Izy mandraky niany tsy fantany ndraiky magnaratsy natsetsika. Fanomezana. Ary misy karazana zavatra tegna tsy zay mihitsy. Na agnatina fianakaviana io, raha misy fianakavianao mangala anao, meo zavatra ke izy. Ivadika ty anao satria ny fitaovam-piadiana hoe tsika miady amin'ilay ratsy dia ny fahatsarana ao anaty. Amen. Alleluia. Alléluia. Reseo amin'ny soa. Raha anao hiady amin'ny devoly ka fomba ny devoly no ampiasainao, tsy tafavoaka velona amin'izany. Fa raha hiady amin'ny devoly ianao ny fomba n'Andriamanitra ampiasaina. Egny Jesosy enenao. Amen. Egny any mba hanana fahatsoram-po ianao manomboka androany, Amen. mba hamela heloko. Amen. Ianao revaka amin'ny fean'ny tegnanao io dia hahita vokatra tsara io. Fa raha io mbola tsy voafehinao fa tsy maintsy miboaka nome folo alina, mety aretanao. Raha io mbola tsy voafehinao fa isaky ny sabotsy tsy maintsy mandeha kabare, mety aretanao. Zany kosa patera weekend ane. Weekend any izy maro ny midoko an-dakoro. Maro mandren-drano. Fa anao rehefa weekend tsy maintsy mamandala. Rehefa weekend tsy maintsy miady amin'olona. Fiainana manao ahoana reny mety ho fiainanao e. Ary zay zavatra maro mpanao re avana ka mampanoso. Ady zany. Hoe mandeha folo pointy fa olona ambadika anareo koa dia mbola andeha koa izy. Fa raha mitovy vola miditra aminareo. Nanao an'izao izy ireo ambadika dia maranao koa izy. Non, tsy voatery zavatra ataon'olona ka mety aminao. Misy zavatra maro mpanao fa tsy mety aminao. Tain'i Jesosy enenao. Amen. Minao fa nahazo lesy ianao tao anatin'izay. Amen. Tonga marariva fa misy révélation ngeza be zareto anao raha rito. Tsy maneniny ianao zay tonga eto raha rito. Mba tondrasana mba ilazao zay olona fantanao. Ary raha betso maraina antsika manana fotoana délivrance zay mba hanasapa antsika rehetra mba tongava re olona miaraka andray fanafary. Tain'i Jesosy ianao ampaherezika ny olona akaikinao mba inona hoe lesona mba azonao teto androany. Mba tiako rey hoe valiny raha ke zay. Amen. Inona mba azo teo? Inona no lesonao manoresiny teo? Ndao antsika hitsangana. Hitsangantsika miaraka Jesosyn'Andriamanitra. Ary tiako ianao mba tena hivavaka manomboka androany mba anisan'ny olona mahafehy tena. Satria io ihany ny problemanao io. Tsy fahaizanao mifehy tegnanao. Io ihany no sakana ny fiainanao. Io ihany mahatonga anao tsy mandroso, tsy voafehinao ny tegnanao. Samy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io mbola misaotra anao zay, manome voninahitra anao zay, faly tafahoana aminao teto amin'ity toerana ity zay androany. Ary manatona anao ampasahina zay Jesosy Tompo. Angataka ny herinao, ny osotrao, ny fitahinao, hirotsaka eto amin'ny fiainana. Andriamanitra manangarem-pahasoavana ianao, mpahirato ny masom-pananay, mba hahifehy tena Jesosy. Nanay tokoa zay dia maimaika. Nanay zay dia mandanindany foana. Nanay zay tsy mamantatra akory ny tokony atao. Jesosy io tafioheritsy raha ihany mba izany manohitra ny faharatsiny amin'ny fitaovana izay nampianaranao anay teto androany. Saotra Tompo ary mitsotranao ndraiky zanako reto amin'ny mpandresy ary anoatranao ny mpandresy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana. Alleluia. Mitahin'Andriamanitra ny ianao ny fiadanan'ny Tompo ho aminao. Zay no ela fa nanatanteraka fanapitra ho an'ny tompontsika. Raiso